nanomboka asa tsara. Filipianina toko voalohany, andininy fahaenina. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Jerusalem, toby ty fiagasy Betania, anatendrombohitra liva izy ireo dia nandiakarola tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe makarisa amin'ireo vohitra tandrifinareo roa ary vao miditra hoe anareo dia hita zanabariky mifatotra izay mbola tsy tinganan'ny olona. Bakao izy ka hoe taty
misy olona manao aminareo hoe ahoana no naovanareo izao dia lazao fa misy ilay ny tompo azy dia vilany hoentina aty miaraka amin'izay izy. Andino faefatra ka hatramin'ny fahenina dia nandeha izy ka nahita zanaboriky teo alatrano anila amin'ny varavarana teo an-dalana dia novahany izy ary nola sasamy teo nanao taminy hoe ahoana namahanareo ny zanaboriky ary izy nilaza ary izy ireo namaly araka izay nilazain'i Jesosy taminy dia nandeha izy. Andino fahafito ka hatramin'ny fahavolo ary netiny teo amin'ny Jesosy ny zanaboriky dia nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy nitaingina azy ary maro namenatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasany nampiahakaratsaka azy izay efa nitapahany teny an-dalana ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka tao aoriana dia niantso sy nanao hoe hosana isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hotahiana ane fanjakana izay avy amin'ny anaran'i Jehovah dia ny an'i Davida raitsika hosana any amin'ny avo indrindra. Tunga
fazy izay niaritra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba hahazoana fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Say
17 ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona torotoroy ny fonay Andriamanitra
midinay anao okiseo eo aminay ny fanatrehanao fa maniry anao ny fanahina miasa etoany vonay anao rifanay masino milanao zahay upampionona sy tondra ay vaovao indray ny kasika osiny osotra anao masina tokony fiainanay torotoro ny fonay ny fahazavanao no
samana tinuai pianu babaka sampama nariai nalabi sana di dunia dipatahkan katereni uluna samana tinuai pianu babaka egane kauta inawa egane kauta inawa egane kauta inawa Hegane kauta ino tukua kawalalaino ni faridaniku hariwambikuni tananau warubana amini rahasia Hegane kauta ino tukua kawalalaino ni faridaniku hariwambikuni tananau Efa miema warubana aina ni manufaa amini rahasia awanidiu aina ni vilima ifana Ety hoentsika tsirairay avy leo zao a aza manadino a miangavy anao iarahina aminay amin'izay aza manadino ary tiany vavaka samana tinuai pianu babaka sambama nariai nalabi sana di dunia dipatahkan katereni uluna samana tinuai pianu babaka egane kauta
aina ny fanany mahavelo fa nofo tsy mahasona inona na inona no
Alleluia. Rahaviranao fanamasina velomanao, anao hetsika ao anatinao izy, anovanao izy, hitahiry ianao izy, hitahana. Nahatongavanao eto, mety hoe maro ny zavatra saika ao alehanao androany, nefa mbola noho ny fitiavany dia nataony tonga eto ianao. Ka androany ary tianao Jesosy, aza atao tsinitsiny izany fitiavana anao izany, fa raha sao amponao, sao amifanahinao. Ka ho anao tanora izay mbola voafatotry ny ditra sy ny rendrarendran'izao tontolo izao, tsaroa fa noho ny amiko sy ny aminao nandrasana Jesosy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, ka atolory azy ary ny tenanao manontolo. Efa tianao hatramin'izay Jesosy, ka raha izy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Teotorno miatroko fahadimy, andino ny fahaenina, ary tiavan Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra.
manaraka ambony indrindra ny Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Luka toko faharoa andininy faha-efatra ambin'ny folo. Voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadana azy fankasitrahana ho an'ny olona ety ambony tany. Efesianina toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy. Ary vita fa nanana tireo olona izy dia nanetsy tena hatramin'ny farany dia rehefa afatesana tamin'ny hazo fijaliana ka izany indrindra nananjatan'Andriamanitra azy sy nanomezana ny anarana ambony ny anarana rehetra. Apokalipsy toko fahaefatra andininy fahavalo. Masina Jehova tsy tao ilay tompo ankehitriny sady ho avy. Ny hira ataonay dia ny hira mitondra ny lohateny hoe ambony indrindra ny voninahiny. Manasanareo hiaraka hidera aminay amin'ny mpifaliana amin'ity irairay ity. Ahofaofao ny tananao raha mety aminao zany, mity hafa tanana raha hainao ny hira dia mihira mafy mba ho voninahitra Andriamanitra. Fa Andriamanitra voalaza fa izy no mpanjaka ny voninahitra. Wazini ambuni Israeli nivuni naini antagina lalisha achini fagunai Ike wazini ambuni Israeli bagagan feuni anjamani janu Tanzera watsija Aelezu Nifavalu Ifenana Fitaina Famelu melu manatupo Arutai Amita mi vikitamina Anauni Funi na ijamuni jita Chami kundani fiaina tsika isana tsy tokony ho kivy ninona zava-misy na ilay ratsy aza mo miondrika amin'ny tompo matahotra azy inona ndray no ahiny tena olony tompo aelezu ny fahavalo ny fiainana fitaina famelomelo manatompo anotsai aminay mifikitramina anaony voninahitra ambony indrindra aelezu ny fahavalo ny fiainana fitaina famelomelo manatompo arutsai aminay mifikitramina anaony voninahitra ambony indrindra anaony voninahitra ambony indrindra
hanaony voninahitra ambony indrindra hanaony voninahitra ambony indrindra Swabana Yanyamanitru Runatuzawa Walubuna Watu Sivatetrina Iva Swabana Yanyamanitru Runatuzawa Walubuna Watu Sivatetrina Panrusu ni fiangonany tompo Ray aman-dreny atsainy manentana anareo zahay mpampianatra sekoly lahaty eto Nosy-be andeva zanaksika ianatra sekoly lahaty rehefa feno 5 taona izy ka tsapy 20 taona tsy maninona mihoatra ny 30 taona raha mbola raisinay zany satria ampandroso an'izany tanjona eny Jesosy anaika no zany araka teny voalaza 2 bolana manao hoe ny hazo no mahatonga azo vaniko lakana tanina andrininy tsara ary ny fanaka mahatonga azy ho tsara sy miamboninahitra dia ny fankatoavany ny ankizy ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra sekoly lahaty mahatonga azany ka ho tanteraka aminy tenin'Andriamanitra manao hoe zaro ny lalana tokony alehany zaza ka na dia antsa tsy ala zany ary tenin'Andriamanitra koa milaza manao hoe raha tao mpanota ianao anaka aza manaiky tenin'Andriamanitra farany manao hoe ary zanaka endry mahafaly ny rainy ary ny zaza madina mampahoriny reny ka noho izany tompo ny teninay mpampianatra sekoly lahaty dia tsotra ihany 720 ora ny ray andro ary anatin'ny 7 andro rezazy reo manana ora 220 ora adiny ray sasana ihany
nampianarana ny sekoly lahady eto kanefa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia mbola tsy mitaratana bebaka izay araka izany tonikira izany noho ny fahasoavan'andriamanitra mbola volona mpandroso atsany ny fahasoavan'andriamanitra ho an'ny ankizy ka mahatonga ny ankizy re sekoly lahady voatahiry toy izao noho ny fahasoavan'andriamanitra tsy retanay ampandrosoana fanjakan'andriamanitra izany dia voninahitra an'andriamanitra Halleluja. 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 Olona noforony koa izao manambara amin'ny fiderana ay. Salamo faharoa amby zato andino fahavalo amby folo hosoratana ho an'ny taranaka ho avy izany ary iteran'i Jehovah izay rehetra noforony. Efesianina toko voalohany andininy fahaenina ho fiderana voninahitry ny fahasoavana izay nahatonga antsika ho ekena ao amin'ny malala. Ira namorona ny ay.
satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao dia miverena ka tsarovy ny aza voalohany izay nataonao mibeba ka manaova ny asa tsara fa ratsy izany a dia ho avy aminao faingana ka maova ny fitoeran-jironao raha mbola tsy mibebaka ianao. Apokalipsy toko fahatelo andino faha 1:10. Indro afainganao ny tompo tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ilay satroboninahitra ao. Hosea toko faha 4:10 andino voalohany sy faharoa. Ry Israely eo miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa lavikeloka ianao mitondra teny ianareo ka manaova aminy hoe mamelany eloko ary raiso izay tsara. Fitomanina toko fahadimy andino faha 1:20. Jehova ô ampivereno aminao izahay mba hiverenanay afaositony fahiny andronay. Miala tsy moa zany a raha andray fitenenana misaotra ny mpanompon'Andriamanitra na me fitenenana noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fotoana efa mifamezana moa zany a dia androany nanaovana an'le fankalazana nateraham-pamonjy eto amin'ny Jesosy mamonjy anosy be dia ndreto say tanora zazavavy anao fiterana zay zay ary manasanao za mba eno an'ity zavatra tataraiko kely ty fa ny iverenanao amin'Andriamanitra ny tena tanjonay fa tsy ny azoazonao eny an-dalana eny tompoko lahy sy tompoko vavy. Marina fa mangidy indrindra ny zavatra tsy maintsy ho zakaitsika ao anatin'izany zavatra izany kanefa izao ny ambarako anao hoe tena ratsy iny izany lavitra n'Andriamanitra izany e. Manina re raha mba hiverina aminazy tsika andao re mba hiverina amin'Andriamanitra zahay reo dia efa vonina tsara hiaraka aminareo raha andeha hiaraka aminay ianareo andao re hiverina amin'Andriamanitra ary ianao zay efa mitoetra mitandrema mananatra anao mitandrema tsara sa ho lavo e tazomafy mba tsy hisy aka satroboninahitra aho aoka iorina tsara iomana isan'andro isan'andro isika ary mora kely zay iry zay a fa ampianariko nareo mba hiarahira aminay rehefa refrain aloha ry mpitsoka mozika mba alefasy refrain kely hoe azafady mba hianaranay reto an'izay refrain zay. Anio aho tompony miaraka amiko nareo anio aho tompo hanavaho indray ny fandekeko anao ary very naminariray raisoka hatsangano aho tafioery amba hitoetre azanoikely hoe azafady ainarevy eny izy avy renkely ary hoe mba hijerevako azy zahay ary noela tompoko lafa mino azany fa hiarahira aminay nareo alefasy mpisoka mozika ndrisy latsasy fa simba nanoany sisana vela ny tsirambina siditra
izay nanakalozako anao na ianyaony iaino ny fianao Jesosy malalo ka ny fiainako tsara fa tsy hotaka izao anio aho tompo hanavao indray ny fanekeko anao ary verina minao riraye raisuka atsangano ao tafioery ambahito eshe kame fonasy mibebaka amin'ny fady sokoretra zay velonao ianao de mbola misy azo antenaina ary tsy mbarinao ny volotara torotoro koa mbahiatrao re ty zanakadalambitaraina miandrandrany fonao amin'ny fony manodolo eo anao tompo hanavao indray ny fanekeko anao ary verina minao riraye raisuka atsangano ao tafioery ambahito eshe kame fonasy mibebaka amin'ny fady sokoretra ianao efa mitoetra mitandrema tsara saolavo dano mafimba tsisya kany satroboninaitra halo miaritra trany eny fanade vidina lafo satry manidindrindra ilavitrana andriamanitra anio aho tompo hanavao indray ny fanekeko anao ary verina minao riraye raisuka atsangano ao tafioery ambahito eshe kame fonasy mibebaka amin'ny fady sokoretra anio aho tompo hanavao indray ny fanekeko anao ary verina minao riraye raisuka atsangano ao tafioery ambahito eshe kame fonasy mibebaka amin'ny fady sokoretra